ny tenin'andriamanitra ny filazantsara zay hotoriana amintsika ryhavana amin'ity an'io ty a dia zay efa natsidiky ny sikory alahady teo mofinaina amin'ity alahady ity dia ny jaona toko faraika amby roapolo mazava be ny andininy fadimy ambin'ny folo ka hatreo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ndeha arahana tsara ty fandarana eto ampelantanantsika ity alahady faharoa amin'inona moa karemy zany karemy zany a verimberina teo fandinihan-tena ny amin'ny fiditra ny amin'ny fahotana ny amin'ny tsy finoana zay antony nijaliany Kristy nahafatesana Kristy teo ambony hazo fijaliana ry havana malala zany le hoe mandiny tena mbola hanota ihany ve mbola aditra ihany ve mbola hanombo an Kristy fandrony ambony hazo fijaliana indray ve rehefa aveo pasika ny andro naninona moa Jesosy rehefa pasika ny andro nitsangana tamin'ny maty fandinihan-tena tena mendrika tsika ve rehefa monjena nitsangana Kristy tamin'ny maty ry havana malala etsakilany alahady fandraisana efa vita moa ny akatoka tamin'ny fotoanany a mila fanomanam-pana zany dia ny faramompo programantsika dia ny hoe mpitandrina misotro ronono ny vady zay navelany sarotra ry havana ny mandiny tena sarotra na itsika kristianina zao ary zay nange ry havana malala ny mahatonga mperikopantsika hoe mitarika ao amin'inona moa fandinihan-tena ny tompo za mitoriteny zao a aiko ny mandinika amin'ny fiainan'ny sasany fa tsy haiko ny mandinika ny tena volana vaovao zao tsika Jesosy mihitsy no mitarika atsika amin'ny fandinihan-tena ary tena tsara fipetraka le 420 teo a Jesosy mpiandro tsara fony fisainanay ianao mahay manoro ny lalana alehanay ny fandinihan-tena mety ho diso mety ho marina aleotsika hifanaraka tsara ity ampiandoandro dia tsy mety toriteny ity a atsangano ny tanana zay tena hanao fandinihan-tena marina sisy a sa tsy mahazatra ny eto manangatana ay rehefa tsy vonona dia alao ajanona na tsy mahazatra ary andao atao zay tena handeha amin'ny fandinihan-tena tena marina hoe atsangano ny tanana ay za saika tsy nananga zao ary ny foto-kevitry ty toriteny ty ry havako malala le tsy nanangana teo nge izy tena andiny tena izy rehefa aveo foto-kevitry ty toriteny ty dia tsotra iza ny tena marina amin'ny fandinihan-tena iza ny tena marina amin'ny fandinihan-tena hevitra anankiroa reto ry havako malala voalohany indrindra ny marina amin'ny fandinihan-tena zay tia any Jesosy zay maninona zay tia any Jesosy ary io ry havana malala mahatonga an'le fanontaniana intelo nyverina leo mihitsy Petera amin'ny farany nalahelo ary izy motiava ianao tsy andany fotoana amin'le soratra masina tsika fa ino ansiko letatra nge mahay an'io e impiry intelo tiavy ianao inona nataonao mihoatra noho ny hafa tiavy ianao ry havana malala i Petera no ny antefany zany teny zany ny fandinihan-tena ry havana malala tsy vitany fihetsepo io a tsy vitany heritsaina io a tsaroantsika tsara nisy fotoana nge nafana fo Petera rehefa kaikaiky ny sakoroka inona
andesany zao amity herinandro masina rehefa ho avy eo am'izao karemy zao de ahoana mosy Petera na niaiko za tsy mba antanao za mitsy Jesoa zay le afanapo na niaiko aza de tsy saraka aminao zany fa nanday impiry moa Petera intelo azavarinina am'le hoe intelo nanda Petera de intelo nanina nanta azavarinina amin'ny isa fa ny tian'ny tompo teneniny eto de ny hoe hanamafiorona tsara ny fitiava amin'ny Petera any Jesoa ry havana malaza satria fantatro ny tompo tsara ity Petera ity ry havana malala rehetro amin'ny tompo ndreto tsika za paster eo paster eto tsika menakavy impiry moa tsika nefa nanaiky amin'ny fitiavana ny tompo batisa firifiry moa nefa natao batisa teto manao batisa anjazy tsika ahoana ny fitiavantsika ny tompo ny raisinao mpandray fanasan'ny tompo ny omanao fanompony dekona ny amin'ny fanamasinana fanambadinina ny mpiandry sy ny sisa efa naneo fitiavana ny tompo isika fa mila mandiny tena kehitriny ry havana malala vitako ve ny fanekena tamin'i Jesoa arak'izany efa ny fanarahantsika tamin'ny tompo zany ry havana malala zao no toyny ry havana malala io resaka fandinihan-teny io ampifandraisana amin'ny boky ny fitaomaniny rava ny tanàna mitomaniny olona tena mitomany mihitsy malahelo ny olona ny fandinihan-tena tsy le fijerena ny zava misy fotsiny le ny monomonina nge ny olona mahatsiaro toy ny tsinotsinona nge ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany de tsotra kely ny antsony Jeremia amin'ny boky ny fitaomaniny ery amin'ny 9:7 koa hoana ny monomonona ny olona mbola velona fa ny tsy aleo misento noho ny amin'ny fahotana rehefa navalalo tsy vita monomonina fotsiny eo Israely ny fiainam-pirenentsika ny tany razantsika mandinikytsika mampimonomonina mampimenimeny mampitaraina ny zavatra misy ohatrany tsy nosy manan-karena ntsony Madagasikara ohatrany tsy nosy kristianina ntsony Madagasikara tsy zay le fandinihan-tena tsy fanaovana constant ny zava-misy ny fandinihan-tena rehefa namalala de mazava be le antso ery amin'ny 7 aoka sika andinika sy amantatra ny aliantsika ka iveriny indray amin'ny Jehova miverena indray amin'Andriamanitra nareo ary zany ny antsony boky ny fitaomanina ry havana malala aoka sandratsika amin'Andriamanitra ny an-danitra ny fotsika ny tanatsika raha miresaka fo resaka fitiavana ke zany fitiavana zany fa tsy any amin'ny vavono misy ny zany tsy levo ny vavonoko mihitsy ny paster iny gany amin'ny vavononao tsy any io fa rehefa resaka fo de resaka fitiavana zany asandrato amin'ny tompo ny fo nareo zany ny antso ny boky ny fitaomaniny ry havana malala miroso amin'ny fampiarantsika enao ve tena tian'ny tompo te ho marina amin'ny fandinihan-tena ve ianao manontany anao izy amin'ity toroteny ity ti avy ianao ti avy ianao ti avy ianao zany no andrasan'ny tompo ry havana malala ny tompo tsy miteny manao hoe Petera manan-karena ve ianao ary tsy manontany anao ny tompo hoe manana 4 ve ianao misy fiangonan'izay manodidina Tananarivo ty tsy tenengo tsy moa vavy nandalo ny fifidianana diakona mbola ela indray le mandafara manaraka
raha vo hitany olona manana katikatira iny de koniny a de koniny a de ona zany le mpivarotra sosietery amoron-dalana tsy manontany anao ny tompo hoe manana volamena ve anao, manana vila ve anao, tsy manontany an'izany izy fa manontany anao izy amin'ny ty marainy ty ve anao, zay no anontanian'ny tompo rehefa namalala. Ndresaka Israely tsika fotoamanina ndresaka fiainam-pireneny ty fiainam-pirenentsika tsy maninona zany, mila mandihy mitena ny malagasy, mila mandihy mitena ny mpitondro zao moa zany zao le hoe fanavozana de mikarataka makatso makaroa tonga any a Russie rotatsai ny Frantsa tonga any Frantsa tsy zany eny aleo atao mandeha fa mila miverina amin'Andriamanitra amin'ny malagasy ary zay no andraikitry ny fiangonana riavana malala zany anke mahafiangonana atsika Petery ambony ty vango ty naoriko nenina Mozisy Jesosy fiangonako mpitarika de anjaratsika fiangonana mamerina ny olona aloha mpitondra hikarataka any fa anjaratsika ny miverina amin'ny Jehova revana verina amin'ny fitiavana voalohany hoe mibokin'ny Apokalipsy revana malala zay ty voalohany ty zay teo marina amin'ny fandinihan-tena ty avon'ny tompontsika revana malala. Faharo iza marina iza ny tena marina amin'ny fandinihan-tena de tsotra kely zay manao ny sitrapon'ny tompo ary o tsara nge le fanontaniana intelo 5 9 7 ty avy ty anao fa ano ary ny ondriko ty anao andraso ary ny ondriko fanteliny de misy foana ny sitrapon'ny tompo io riavana malala ny Andriamanitra tsinga Andriamanitra fitiavany ary mahafitiavana n'Andriamanitra io tena maizy azo mihitsy ny fitiavana de ilay mahafitiavana n'Andriamanitra zay nge ny nahatonga azy hiasa nary lanitra sy ny tany. Ianao zany zao rehefa mindrava ny tranon'Andriamanitra ty mahita raha ianao mahita lanitra ianao mahita tany mahita ny rehetrarehetra ianao de azadino fa noho ny fitiavan'Andriamanitra io tonga ohatrany ianao mody ianao mahita ny fanananao ny rehetrarehetra ny ankonanao fitiavan'Andriamanitra io riavana malala ny dikany hoe fitiavana zany de midika asa aitsika tsenjery le jauna 3:12 toy fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao de inona le asa nataon'Andriamanitra nomeny ny zanany lahatokana de inona nataony Jesosy Kristy zanany atao asa mpamonjena fa tsisy dikany iny raha tsy vitan'i Jesosy Kristy ny asa mpamonjena riavana malala tsisy dikany iny azay ny mahafitiavan'Andriamanitra azy io nge tsotra amin'ny fiainantsika andavanandro fiainantsika andavanandro mpivady zany tena tiavy ianao ozy le Ramse mantsany le mbata tena ti anao de ozy le Ramse ampandroa kely ary aloha de lasa le madama manenina mampandro azy misy tsy mety ampandron'ny vady aloha zany hoany fa tsy hoe tiavy anao ty ampandroa kely aloha andeha mandeha ery de manontany ray le raha madama tena tiavy ese tena ti anao ary serozy le Ramse de ozy le raha matoa de amboty ary fa ho avy ny ririnina boty boty fa tsy maintsy manino le Ramse mba manao sotra angely izy zay tiany
dia manao sitrapo izay tiany ka raha tia ny tompo ianao ataovy ny sitrapony zany io revana malala miasa fa tsy misy olona hoe tiany jesosy io dia tsy hanao tsy anintsanyiny dinona moa zany izay nga manao nininy paoly apôstôly mampifanaraka an'le péricoptiany amin'le koritianina fahatelo tokony koritianina faharoa toko fahatelo amby folo hoe dia nio tsara ozy izy ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy finoana nge midika asa aitsika tsara nge zany rehefa na malala rehetra mitompo ry fiangonana malala tiavo ny tompontsika fahanao ny ondron'Andriamanitra andraso ny ondron'Andriamanitra tsaroko tsara anisangeny ny menimenina ny tsika fitandremany le tamin'izany velena mana n'le vahoaka tery anina tery le tery amamasiny le tao amikanja ny bariay fa enina ndray ty ataon'ny efijeke amin'ity dia konina ay tsy tineniko le fiangonana misy menimenina ihany satria vary sy lokany zaraina tamin'iny toatra miovandray izy zany sy ny sisa sy ny sisa reny ange le hoe fahano miondroko ny mahazatra atsika toy izy nareo tsy ny mofo ihany fa ny tenina rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra fa azo ataoko nge mano hoe tsy ny teny ihany fa ny enina ny mofo ny veloman'io tsy adinontsika ny nampitombony Jesosy ny mofo 5 azan-drano 2 nisy ambony firy moa 12 sibika namana ny olona ny mpianatra satria izay ny baiko ny tompo rehefa namalala ny fiangonana tompoko tsy fiangonana mamoky tena fotsiny fa fiangonana mamahana ny hafa ity alahady moa zany atsarovantsika ny mpitandrina misotro ronono vadina velan'ireo efa nodimandry mba tsangano hoe ny tanana zay voakasika izany mba mifankalala kely tsika reo salut zay ihany ve eno fa pasteur Rakotondray Miberisara ny tsaroko nanana anjara tamin'ny mémoireko maîtrise an'ny théologiste atsy amin'ny faculté pasteur ty fitandremana ray aman-dreny zany zao no ifampahirizantsika ry havana malala ray aman-dreny reo voalaza ny tonombavaky pasteur teo ny kolokolo ny fiangonana mato izao ny fiangonana tsy adino aza mba manadeo ny ray sy reninao ray aman-dreny ara-panareo reo tsy mangataka sa mangataka tsika zay tsy mangataka zay fa le fiangonana ny mahatsiaro tena no hoe ray aman-dreny reo andao ho tsarotsika andao entina mibavaka andao ifampahirezana andao fahanana le 10 minitra natao amin'ny pasteur teo nomeny ny goûter n'le ramama be dia nomeny inona koa moa vola meny vola zay pasteur misotro ronono tsy te hiresaka arabola tsy te hiresaka arabola zahay ity somary natoana kely za matsy nisotro ronono tamin'ny Desambra pasteur teo andravaniko vavahany dia milohana iny moa nisy fotoana atao am-piangonana dia ozy le pasteur zay pasteur eto Antananarivo eto or pasteur sady any amiko any jereny zany pasteur misotro ronono zany ange pasteur misaranono tsika hono zany misaranono fa nga zay nonon'ny fiangonana
tsika tsy monono fiangonana fiangonana aza no minono atsika mamahana ronono mamahana rononom-panahy mananatra de fa tsy nyvaliko le paster satria teo mason'ny kristianina zany any a-tsaiko any ianao ngamba no minono amin'ny fiangonana fa ny fiangonana no minono amin'ny mpitandrina amin'ny ray aman-dreniny revana malala de akehitriny fano nindrokelin'Andriamanitra aza vela isento ny ray aman-drenareo ary tena isorana atsika eto amin'ny FJKM isotro fitiavana zany ity isotro fitiavana ity tsy hoe isotro fitiavatena tsy isotro fitiavam-bola tsy isotro fitiavan-karena fa isotro fitiavana an'izy Jesoa reo ny ray aman-dreny sasany motseto noho ny fandaminana revana malala aza vela isento aza vela ipitrapitra aza vela ngasy asa ataovy mihoatra noho ny ray aman-dreny rehetra ary aza kajikajina le izy aza kajikajina lo de lava loatra nytoriteny fa ampy zay mampahery paster eny fampahery moa za tsika fampahery tsika de mba ho marina ny fandinian-tenatsika samy tiany Jesosy tsika andray nyfanasan'ny tompo rehefa aveo fa za mbola riandravaniko vavahana aloha fa tsy tafalaka amintsika eto fa nangatadalana kely de ataovy re ny sitrapon'ny tompo sitrapon'ny tompo zany jereo ray aman-drenitsika reo ry avana jereo atsiavo fa navita ny asan'ny tompo izy mitsahatra amin'ny fagnompon'ny mahampitandrina izy de mba misitraka kosa zay mba avy amin'ny zanany indrindrandrindra zanaka ara-panahy de ho an'Andriamanitra mivoninahitra revana malala zany filazantsara zanany mba tena hamarina ny fandinian-tenatsika ty avy ianao ny tompo fahanoary miondrika amen